Atugetsiga mera manokana ho an'ny atokim miaraba manokana ho an'ny rehetrarehetra ho amin'ny malagasy rehetra efa afaka fanakozantsika zao afaka teny tsara daholo amin'izay farafarandraytsika vory eto mbola nampitahorina tatsy ivelany azy zao tsika efa miaro atsika ry zareo ka efa vonina tsara daholo atsika rehetra zao tena izy ty eto dia mitodika manokana amin'izareo tanora le zenizena moa ka afantarantsika anazy misika zao misika raika mba le zena zany fantatra efa natora vato zareo fa satria tsy rano loatra ny fiainana fa efa metana antsika mba hampianarantsika izy mba halatsa vato amin'izay a manaraka mafakely tsisa dia hita fiainam-baovaoty ary afaka zafatahoriny zany zay a général ataoko tia Madagasikara ianareo rehetra olomofika atao amin'ny antoko isika rehetra pray antoko ary ianareo mpanao gazety tokolasy tokovavy andro manandanja tokoa ny andohany satria andro nitsanganan'ny finoana ary andro niverenany ny fanantenana nandalo taona maro isika nisendry nandalo aiza nandalo fangirifiriny lava nitsangana fa tsy nivady ny hafa nandao fa itsika ny tanan'ilay afo mpitolomana ny hafa nivily lalana fa isika ny tanan'ny lalana marina ny hafa laopakiviny fa isika ny tanan'ny fanantenana ankehitriny misokatra ho amin'ny lohantsika ny pejy vaovao ho an'ny tantaran'ny atoko sy ho an'ny tantaran'ny firenena iomantsika handray fahefana ritray atoko a mitaky fiovana ary mitaky fiovana veritely amin'ny fanomanana rakasa ny fizana mila manamafy fotsiny antoko isika manavao ny rafitra sy ny fomba fitantanana manatsara ny fifampiresahana eo amin'ny sehatra rehetra ary indrindraindrindra mametraka mahara-pahamena ny fampiroboroboana ny antoko eraky ny lavivalin'ny nosy inona ny tanjozanyzany ny tanjotsika dia ny ametraka mpikambana enina etsy ao anatin'ny rotoana enina etsy tanjona sarotra fa raha isika rehetra reo no miaraka miezana raha isika rehetra reo no lesinahitra hitratratsika zany ritanora namaka fantatry ny fahakiviana rehefa misedra ny tsiralina fantatry ny fahatsapana mangidy rehefa tsy enona zao anefa no amarana ianao no ampitsony atoko ny tima vaovao dia satria ianao ary ny Madagasikara vaovao dia satria ianao ka manomboka izao tsy ho mpanatanteraka fotsiny intsony ianao fa mpiara-panapa-kevitra mpiara-manorina no avy ary very ny fanovaly satria ianao no avy ny atoko rianabavy ianao no fosy sain'ity antoko tiako Madagasikara ity raha mitsangany ianao dia mijoro ny antoko ary tsy maintsy ampitomboana ny andraikitra izay ho apetraka aminao satria tsy misy fanavaozana raha tsy misy ny miralenta tonga ary ny fotoana tonga ny fanavaozana tsy andrandra ny ho avy isika fa isika ny andrafitra ny ho avy tsy anantena fotsiny ny fanovana isika fa isika ny fanovana ka zao ary andeha isika sanametraka ny fanontaniana hoe fanahoana moa izany timo dia ho valiko ianao hoe timomao satria mino fa ao arin'ny aizina dia misy ny mazava timomao satria mino fa mandala ny fahamarinana timomao satria mino misy fitiavana ao am-poko zay fitiavana an'Andriamanitra fitiavana ny tanindrazana timomao satria mino fa tsy ho an'ny tena mianaovako fa ho an'ny hafa timomao satria mino matoky fa afaka manarana firenena izy ary timomao satria tiako Madagasikara fa zao nambarako atsika
isaotratsika rehetra amin'ny toko izay apetraka reo amiko tsy anjaraky ny mpiandoto fa anandratravo ny voninahitry ny antoko ity aho irao aho andriamantompony mazaravalymanaka time is now yes we can tsotra to ry vahoaka malagasy mpiray tanin-drazana noho ny zava-nitranga omaly asabotsy 8 marsa 20 raha vory lanina marobe ny vahoaka teo Ambojatofo naneo ampahendrena ampilaminana ny fanoana ny ara-dalàna ny fanamafisany demokrasia ary indrindra ny fanajana ny lalam-panorenana sy ny lalàna velona misy eto Madagasikara. Tampoka teo misy ny fitofilana vararaka famon'olona tsotrao ary fanendrena namoneny tamin'izany ro namatsika maro ny naratra aminala eny lehibe tokoa no itenenako sy aneoko ny fiaraha-miory amin'ireo vahoaka malagasy sy tanin-drazana ireo vahoaka marobe tonga eto Ambojatofo ary indrindra ny fianakaviana akaiky amin'ireo izay namoneny no omaly asabotsy malahelo aho matsiaro tena mazefatra ny fahoriana kanefa mampiolona anareo aho mampitaka anareo aho fanofinoana nanatsika dia mifanankinantsika amin'Andriamanitra ny fiainany firenetsika amin'ny hery vaovao-nizay ary tsy hamelantsika iravo ravi-tanana so avelantsika horaraka tany ny rano ireo lavatsika ro namatsika fampiredareda ny afo-pitiavana tafotsika mba hahatonga atsika ahazo ny fahafahana fampiredana tsy ho avelantsika ho jejaina indray ny firenetsika tsy ho avelantsika ho zanahana indray amin'izao fotoanandro ny fanakokoloana izao mampahery anareo ary vahoaka malagasy miantso anareo ny fiarahana entana ny fiarahana mijoro ary ny fasa iny mampiseho izany fitiava-tanin-drazana zany ny zava-dehibe indrindra misy fahampatokisa dia mahazany mahatoky anareo aho fa tsy hamela irery anareo mahaky ahy anareo fa tsy maintsy ho tafaverina any aho aleo araky aza tao mba hampampifonaina tsy mahata ny firenetsika ary dia manafitra ny fiaraha-miozy ny fampaherehana ho an'ireo fianakaviana nanoho ny avatiana ny fankalazantsika androany ny findrem-potoana ny 20 marsa ny izay hitongatsika ambavaka ny firenetsika zava-dehibe tokoa izany koa manatendrika menakavy fa mahalivavaka Andriamanitra ary amehery atsika izy ahatonga atsika ho mpandresy satria tompony fahefana izy fitaovana ihany tsika menakavy aleo hery ary fa misy adidy misy andraikitra miandry atsika fomba atsika ny Andriamanitra